Falmeravantsika rehetra. Hiditra amin'ny relève voalohantsika satria izay zany nitatsika tany anatin'ny affiche tany hoe misy personnage biblique anankitelo no ianarantsika androany. Dia voalohany indrindra zany dia Joshua, relève ny Mosesy. Fatapatantsika daholo angamba ny tantarany fa tena jerentsika tsirairay mihitsy zany hoe ahoana ny fomba nanomana ny Mosesy any Joshua. Voalohany indrindra aloha dia resahantsika kely hoe iza moa izany Mosesy zany, mety fantatritsika rehetrarehetra fa asiantsika rappel kely zany hoe iza moa izany Mosesy zany. Mosesy dia voafidin'Andriamanitra ho mpitarika ny olony. Mosesy zany tsy tena nisy hoe olona nanomana na hoe tsy relève izy zany fa Andriamanitra mihitsy no nifidy anazy. Manaraka an'izay dia nitarika ny olona, nitarika vahoaka hiala teo amin'ny fanangetsany Egyptiana Mosesy. Dia afaka ny zanak'Israely fa avy eo rehefa afaka ny zanak'Israely dia tsy hoe lamina be ny fiainany tonga dia tsara be fa efitra zany hoe désert no niandry amin'ireo zanak'Israely ireo. Dia fantatritsika rehetrarehetra zany désert zany hoe tsisy rano, tsisy sakafo, dia raikitra ny fimenomenomana. Fantatritsika tsara hoe tena menomenona foana ireo zanak'Israely ireo atao anatin'ny désert. Dia rehefa menomenona moa zany ny zanak'Israely dia mitalao amin'Andriamanitra foana Mosesy satria fantatry Mosesy hoe izy tsy afaka ny amin'ny solution, tsy amin'ny vahaolana an'ireto vahoaka reto izy fa Andriamanitra rery ihany. Dia mitalao amin'Andriamanitra foana izy. Nisy fotoana ohatry ny hoe tsy sakafo ny zanak'Israely dia mitalao amin'Andriamanitra izy hoe ahoana nanaovako an'ireto, tsisy rano. Dia mitalao amin'Andriamanitra foana Mosesy dia mamaly vavaka foana moa zany Andriamanitra rehefa le Mosesy mitalao amin'Andriamanitra mikasika ny zanak'Israely. Mamaly vavaka foana Andriamanitra hitantsika amin'izany ohatra ao amin'ny Exodosy. Exodosy 15:4 sy 15:20 ahitantsika an'izany hoe Andriamanitra mamaly vavaka sy ny vahoaka monomoniny zany. Dia nomonomonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no hosotronay, ary dia nitaraina tamin'ny Jehovah izy ka dia nanehoany Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Nampiasain'Andriamanitra zany teny hoe izao atao Mosesy dia rehefa avy eo nahazo rano ny vahoaka le menomenona hoe inona no hosotronay. Ohatrohatr'izay zany ny fandehan'le zava-nisy rehefa tonga tao amin'ny efitra zany zanak'Israely dia ohatrany hoe naiza nandehandeha nitarihin'Andriamanitra zany zareo dia isaky ny andehanana zareo dia ohatrany hoe misy problème kely foana mahazo an'zareo dia monomonina ry zareo amin'ny Mosesy dia rehefa avy eo Mosesy mitalao amin'Andriamanitra dia mamaly vavaka Andriamanitra. Ohatraohatran'izay ny fandehan'ny fiainan'ireo zanak'Israely ireo zany tao anefitra. Dia tonga tao amin'ny refidima zay ny zanak'Israely. Io zany le izy ao amin'ny Exodosy 17:1-7 fa nijerentsika dia ny 1:1 sy 2 ihany hoe ary nifindra ny fiangonana ka niala tao anefitra Sina. Tao amin'izay Sina zay zao zany zareo arak'izay natorin'i Jehovah hitobiny dia nitoby tao refidima, ary tsy nisy rano hosotron'ny olona. Dia nilahady tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe omeo rano izahay hosotronay. Tonga tao refidima zany ny zanak'Israely dia tsy nanana rano indray ry zareo dia nilahady mihitsy moa zany teny eto hoe tena hoe nilahady mihitsy Mosesy hoe fa ahoana aiza indray ny rano hosotronay fa toa tsisy rano indray tonga atao amin'ity refidima ity. Dia monomonina ohatran'izay foana zany zareo. Dia monomonina izy dia arak'ilay fantatritsika teo hoe tarainy Mosesy dia rehefa avy eo mamaly vavaka Andriamanitra. Dia eo amin'ny 15 rehefa tonga tao refidima rehefa nahazo rano zany le zanak'Israely dia tonga ny Amalekita hiady
taminy izany hoe tamin'ny zanak'Israely zany eo amin'ny Exodosy 7:12 nisan'le tonga tao Refidima dia mbola ato amin'ny Exodosy 7:12 any tsika hoe tonga ny Amalekita zany rehefa le ny Amalekita koa zany tsy hoe toerana anankiray na hoe vahoakana amin'ny toerana anankiray fa mitovitovy amin'ny zanak'Israely any hoe olona somary mandehandeha na hoe nomady zany zareo dia tonga nanafika ny zanak'Israely dia tamin'izay fotoana izay tamin'io ady tamin'ny Amalekita io no mipoitra voalohany ny anaran'i Josoa. Ny teny moa zany dia hoy Mosesy tamin'i Josoa mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita rapitsy dia hijoro eo an-tampony avoanao ka ahitana ny tehin'Andriamanitra. Tamin'izay fotoana izay zany ny resaka voalohany tamin'ny Josoa i Mosesy. Dia zay zany le izy hoe nanomana ny Josoa zany Mosesy tsy hoe akory hoe ny tantaran'ny Josoa fantatritsika manko ny tena malaza dia le hoe izy nisafitany dia rehefa avy eo haintsika tsara ny tantarany rehefa izy niady tamin'ny olona tao amin'ny tany Kanana fa tena nanomana nefa Mosesy alohan'izany rehetrarehetra zany. Dia voalohany indrindra le hitantsika teo nampianatra ny Josoa hiady sy handray andraikitra Mosesy. Zay zany hitantsika voalohany ao amin'ny Exodosy 7:12 le efa hitantsika teo no ahitantsika an'izany. Dia avy dia nasay Mosesy nandray andraikitra goavany Josoa. Vao hita voalohany zany Josoa tonga dia ohatrany hoe zavatra goavana be no nasay Mosesy ny antsoroany Josoa. Dia io le niteneniny teo hoe ozy izy Mosesy mantsy an'i Josoa veriko hoe mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita. Josoa mihitsy zany nasay Mosesy nifidy lehilahy iady zany Josoa no nifidy an'ireo dia ndana ozy izy miady amin'ny Amalekita. Fa Mosesy zany tsy nandeha niady fa nijanona tena niakatra teny an-tendrombohitra izy io nijoro teny an-tampony avoany Mosesy nandritra n'le Josoa nasainy niady zany dia izy mijoro teny an-tampony avoana dia nitana ny tehin'Andriamanitra teny an-tanany. Io tehin'Andriamanitra teny an-tanan'i Mosesy io moa tena hoe symbole ny herin'Andriamanitra satria raha araka ny tantara dia matetika io tena nampiasainy foana anehoany ny herin'Andriamanitra tamin'izy le namoaka ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta sy ny ohatran'izany. Dia na tsy niady aza Mosesy tamin'io fotoana io Josoa zany nasainy niady tany dia niankina tamin'ny fandresena. Niakatra tamin'ny Mosesy ny fandresena na dia hoe nijoro tena tampoka avoana izy satria naninona izy amin'ny mahay ny tantara. Rehefa mampiakatra ny tanany izy dia mandresiny ireo miady. Dia rehefa midina ny tanany dia resy zareo ohatrany hoe mihamalemy zany le zanak'Israely rehefa midina ny tanan'i Mosesy. Dia mila olona nanampy mihitsy moa izy Arona sy Ora na Hora na Ora tsy haiko tsara famakena natsony mihitsy zany ireo nanampy anazy ohatrany hoe nalainy Arona ohatrany hoe nameny zareo reto seza mihitsy Mosesy aloha. Dia rehefa avy eo izy roa lahy nanampy an'i Mosesy hitazona ny tanany mba tsy hilatsaka. Dia rehefa nampiana zany Mosesy dia nandresy Josoa satria nitajanona ambony foana zany ny tanan'i Mosesy arak'ilay tenena teo rehefa midina le izy dia resy fa teto zany nandresy Josoa. Dia tamin'izay fotoana izay moa foana tanteraka ny Amalekita tsy nisy tsony. Dia tao anatin'izay zany Josoa sady nianatra zany izy hoe nankatoa Mosesy izy hoe oke za zany niady mifidy olona efa tena nandray andraikitra izy fa tao anatin'izany ady natrehan'izany koa izy dia nianatra ny herin'ny vavaka anaty ady satria fantatsika rehetrarehetra hoe vavaka ny natao Mosesy na dia hoe zay ara moa zany ohatrany hoe symbole ny nataony hoe ampiakarina ampidinina ny tanany fa intercession na hoe vavaka ny atao Mosesy hoe rehefa misy olona zany mandeha miady dia misy foana no mitondra-bavaka an'ireo olona mandeha miady ireo na amintsika amin'izao fotoana raha rehefa misy olona ohatra hoe hanao asan'Andriamanitra dia misy ny mpitondra-bavaka. Dia ohatran'izay zany ny nataon'i Mosesy dia nianatra ny heriny dia Andriamanitra ny asa
tena hoe niasa zany Andriamanitra nampandresy an'ireo fa niara-niasa tamin'ny olombelona dia tsy iza fa Mosesy, Arona, Ora ary Josoa ihany koa sy ny zanak'Israely rehetrarehetra dia ireo zany niara-niasa tamin'Andriamanitra tao anatin'ilay izy. Tena hoe niasa Andriamanitra fa niara-niasa taminy ihany koa ny olombelona dia zany tena nianaran'i Josoa tao anatin'ilay izy niady hoe za miady aty fa tena mila vavaka ihany koa ary ny zavatra nataon'ny Mosesy no nahatonga fandresena ho azy. Akoatrany iny hoe nianatra niady sy nianatra ny herin'ny vavaka iny dia nianatra nanatrika sy niankohoka teo anatrehan'ny fahamasinana sy ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa i Josoa. Mosesy zany no mampianatra anazy sy mitarika anazy ao anatin'ilay izy fa zay zany izy hoe nianatra nanatrika sy niankohoka teo anatrehan'ny fahamasinana sy ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa Josoa ao amin'ny Exodosy 4:20 andininy 12 ka hatramin'ny 20 no ahitantsika an'izany. Dia tamin'io Exodosy 4:20 io dia niakatra intelo teny amin'ny tendrombohitra Sinay i Mosesy. Niakatra voalohany izy rery aloha niakatra teny. Niakatra faharoa izy niaraka tamin'ny Arona, Nadaba, Abihu ary 17 lahy tamin'ny loholon'ny Israely. Dia io moa zany araka ny baikon'Andriamanitra, Andriamanitra zany no niteny tamin'ny Mosesy hoe eto reto olona reto dia mipresizen'Andriamanitra mihitsy hoe Nadaba, Abihu ireo moa zany mpisorona miaraka amin'ny 17 lahy tamin'ny loholon'ny Israely. Fa tamin'ny niakatra fahatelony izy dia niaraka tamin'ny Josoa. Noentiny zany Josoa rehefa izy niakatra fahatelony teny amin'ny tendrombohitra Sinay. Dia tamin'izy niakatra fahatelony iny no nanomezan'Andriamanitra ilay vato fisaka misy ny lalàna sy ny biby rehetra. Tamin'ilay niakatra fahatelony zany izy zay vao namen'Andriamanitra n'ilay vato fisaka efa niresaka nazy ny lalàna ihany Andriamanitra fa tamin'izy niakatra fahatelony nahazo an'ilay tablette. Dia tamin'izy niakatra fahatelo io Andriamanitra zany tsy niteny taminy hoe ory Mosesy hoeto Josoa fa izy mihitsy ny tonga dia nandray inisiativa hoe hoetiko Josoa mba hahita zava-misy eny ambony tendrombohitra eny. Dia zay tena hoe nahita sy niaina ny voninahitr'Andriamanitra Josoa teny amin'ny tendrombohitra Sinay eny. Dia jerentsika ao amin'ny Exodosy 4:20, Exodosy 4:20 andininy 15 ka hatramin'ny 20. Dia niakatra tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ary ny rahona nanarona ny tendrombohitra ary ny voninahitry Jehova nitoetra teo ambony tendrombohitra Sinay ary ny rahona nanarona azy enemana zany hoe sy enin'andro zany. Dia niantso an'i Mosesy tamin'ny andro 7 teo afovoan'ny rahona izy ary ny fijery ny voninahitry Jehova teo atapon'ny tendrombohitra dia tahaka ny afo mandevina teo imason'ny zanak'Israely. Dia niditra tao afovoan'ny rahona Mosesy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra ary nitoetra tao an-tendrombohitra 70 andro sy 70 alina. Josoa zany tsy fantatra moa hoe taiza ho aiza izy taiza ho aiza Mosesy fa ny zavatra fantatra dia niaraka tamin'ny Mosesy foana izy satria rehefa mitohy ny tantara dia hita hoe niara-nidina tamin'ny Mosesy indray izy. Fa zany rehetrarehetra zany tena hoe hitan'ny Josoa akaiky daholo ny rahona nanarina ny tendrombohitra, ny voninahitr'Andriamanitra nitoetra teo ambony tendrombohitra. Zany rehetrarehetra zany tena hoe hitan'ny Josoa daholo ary niaraka tamin'ny Mosesy tao izy 70 andro sy 70 alina.
za moa zany tena vao mihitsy vao nafantatra an'izany fa everiko hoe Mosesy rery foana ny teny fa hay Josoa niaraka tamin'ny Mosesy teny an-tendrombohitra koa 7 andro sy 7 alina dia tsy fantatra moa hoe inona ny zavatra tena hitan'ny zareo tao nandritra izay fotoana lava be izay fa ny zavatra fantatra dia hoe tena nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra Josoa ary nianatra hoe ahoana ny fomba hiatrehako an'izany hoe raha zaza no isehon'Andriamanitra isehon'ny voninahitr'Andriamanitra dia tokony ahoana ny fihetsiko sy ny zavatra rehetrarehetra tokony ataoko. Dia io hoe Mosesy mihitsy nanapa-kevitra ny Josoa fa tamin'ny teo aloha Andriamanitra ny teny hoe eto ianona sy anona dia zay zany tena ahitana hoe tsy nitazomo Mosesy ho anazy rery ny privilège ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsika matetika mety hoe ohatraohatran'izay ohatra hoe misy zavatra mahita fahagagana na ohatra zany hoe tiatsika ho tazomina ho atsika rery le izy fa teto zany Mosesy tena hoe tsy tia nitazomina ho anazy rery zany hoe nahita voninahitr'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra zany fa tena ozy izy hoe tiany relève koa dia asehoko anazy daholo izay zavatra azo aseho azy rehetra mba tena hoe ahafantarany hoe inona ny tokony atao. Dia manaraka an'izay dia rehefa hitantsika izay hoe nianatra ny ady nianatra niatrika ny voninahitr'Andriamanitra dia nianatra ihany koa Josoa ny faharatsian'ny ota. Exodosy 2:30 ka hatramin'ny 20 no ahitantsika an'izay hoe Josoa nianatra ny faharatsian'ny ota zay. Rehefa io zany ahitantsika hoe tena nijanona niaraka tamin'ny Mosesy 7 andro sy 7 alina Josoa satria rehefa nidina ry zareo rehefa nidina avy any an-tendrombohitra Sinay dia Josoa no nahare feo voalohany rehefa niditra avy teny an-tendrombohitra Sinay ny zava-nitranga tao amin'ny vahoaka tamin'ny zareo nidina avy teny an-tendrombohitra Sinay. Inona le nataon'ilay vahoaka? Nanamboatra sampy. Dia nisy fety be zany tao amin'ny tompo tao amin'ny zanak'Israely tao nandritra ny Mosesy teny ambony teny. Dia Josoa nahare feo voalohany hoe inona ry zany zavatra ataon'ny zanak'Israely zany fa ohatrany mitabataba be ry zareo zany. Dia rehefa avy eo moa zany hitantsika ny tantara tsy naveriko fa tena tezitra be mihitsy Mosesy rehefa nahita n'ilay zavatra nataon'ny zanak'Israely dia inona no nataony? Haitsika ve? Natota n'ilay vato fisaka le voavoaray avy amin'ny tendrombohitra Sinay dia potika dia rehefa avy eo izy tonga tany amin'ny zanak'Israely dia mbola nataony ahoana moa le mipitehan'le ina moa sary vongana volamena iny dia ohatrany hoe nararany tany anaty rano dia avy eo nasainy hosotroan'le zanak'Israely mihitsy avy eo le izy. Dia zany hitantsika moa iny ao amin'le Exodosy teo fa tsy nisoratako daholo satria lava be fa zay zany tena hoe hitan'ny Josoa hoe tena hoe akelpo tena tezitra be mihitsy Mosesy teo anatrehany zavatra nataony zanak'Israely. Dia hitany ny mahazavatra hoe tena maharikoriko an'izany fahotany zany tena hoe niainany akaiky mihitsy tena teo akaikin'ny Mosesy mihitsy izy tsinona tamin'ny Mosesy mitroatra hoe tena tezitra zany dia tena hoe hitany hoe tena aiza ny fahotany zany tsy afaka sangisangina mihitsy zany fahotany zany fa tena zavatra maharikoriko tsy maintsy faizina ny ota hitan'ny Josoa mihitsy zany. Dia hitantsika zany rehetrarehetra zany ao amin'ny tantaran'ny Josoa rehefa mamaky ny tantaran'ny Josoa ao amin'ny Josoa zany tsika dia nampiariny zany tamin'ny Akana ohatra. Akana zany le ohatrany hoe nanafina zavatra dia tena hoe ao amin'ny Josoa 7:5-20 no ahitantsika hoe hoy Josoa
adray ny loza nampidirinao taminay mba hahatonga loza aminao kosa Jehovah io dia nitora-bato azy ny Israely rehetra ary nandoro ireny tamin'ny afo sady nanango-bato teo amboniny. Iakana zany le nanota dia tsy fantatry Josué hoe tena ratsy ny ota mila faizina dia tsy nanao kinangananga tamin'ny Akana mihitsy izy zany fa tonga dia ny faiziny araka ny tokony ho izy Akana le nanota dia hitantsika tantaran'ny Akana amin'ny Josué toko 7 ao raha tena hoe hijery mazava le contexte sy ny zava-nisy rehetrarehetra tamin'izany tsika. Manaraka an'izay nianatra ny mamparikoriko amin'ny fahotany izay dia nianatra ihany koa Josué nianatra nitady an'Andriamanitra sy nanokana fotoana ho azy. Zay zany izy hoe tena ohatrany hoe ohatrantsika amin'izao fotoana izao hoe manao méditation mihaona amin'Andriamanitra dia zay koa zany nampianarin'ny Mosesy an'i Josué hoe ahoana ny fomba firesahana an'Andriamanitra aiza sy ny sisa tamin'izany moa zany mbola hoe nisy toerana sy ny ana hoe tena hoe toerana fionana amin'Andriamanitra zany hoe nianatra nitady an'Andriamanitra sy nanokana fotoana ho azy Josué. Exodosy toko 7:30 no ahitantsika an'izany. Dia io le tao amin'ny Exodosy toko 7:30 teo ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany ary niverina nakeo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josué zatovo zanakinona tsy niala tamin'ilay. Teo amin'ilay tranon'ilay fionana zany no niresahany Mosesy mivantana tamin'i Jehovah dia le izy moa zany ndraindray ny Baiboly tsy tena mipresize fa hitantsika eto hoe efa niaraka tamin'ny teo koa kay Josué tsy niteny zany izy hoe noentiny Josué na ny hoe niaraka tamin'ny Josué fa ny zavatra niteneniny dia hoe Josué ozy izy tsy niala teo amin'ilay zany hoe efa niaraka tamin'ny Mosesy teo foana zany Josué dia na dia efa lasa ary Mosesy dia Josué mbola nijanona teo amin'ilay tranon'ilay fihaonana dia nahitany zany Josué nahita ny firesahan'ny Mosesy Andriamanitra le firesahana hoe ohatrany miresaka amin'ny sakaiza dia sûrement fa rehefa izy rery ny tao rehefa hoe Josué rery zany ny tao rehefa lasa Mosesy dia mba niresaka mivantana tamin'Andriamanitra koa izy mba nanao zay natao Mosesy koa izy fa tsy hoe dia mipetraka sy niandry sy ny ohatran'izany fotsiny fa mihintsika fa na dia tsy tena précisé ary le izy dia tena hoe niresaka tamin'Andriamanitra ihany koa Josué tahaka ny nataon'ny Mosesy tao anatin'ilay tranon'ilay fihaonana. Dia zay zany izy hoe tena nianatra Josué nianatra niresaka tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zavatra nataon'ny Mosesy ihany koa izy. Dia manaraka an'izay nianatra soumission tsy tena hitako loatra hoe inona mety ho teny gasy ny soumission hoe fanekena fankatoavana sy fanetretena ihany koa i Josué zany hoe tena nampianarin'ny Mosesy an'ireo koa izy hitantsika zany ao amin'ny Nomery miditra ao amin'ny Nomery indray zany Nomery toko 1:20 9:20 ka hatramin'ny 7:30 tao zany Josué nianatra soumission sy fanetretena. Dia ohatr'izao le zava-nisy ao amin'io Nomery io fa nisy Roland zany natao atoby Eldada ny anarany anankiray ary Medada no anarany anankiray ary ny fanahy nitoetra teo aminy ary isan'izay voasoratra izy Roland nefa tsy mba nakeo amin'ny tranon'ilay dia naminany teo atoby izy Roland ary nisy zatovo ny azakazaka dia nilaza tamin'ny Mosesy ka nanao hoe Eldada sy Medada maminany etsy atoby dia namaly Josué zanakinona izay nanompo amin'ny Mosesy hatry ny fony tanora ka nanao hoe ry Mosesy tompoko raharao izy Roland fa hoy Mosesy taminy izao va no ialonanao enganeka ho mpaminany avokoa ny olon'i Jehovah rehetra ka halatsaky Jehovah aminy ny fanahiny. Rehefa nahita le Roland aminany zany Josué dia
asa izy mety hoe natahotra izy hoe sao dia mba maka ny toerany Mosesy reto lehilahy mitady aminany reto dia tonga dia niteneny Mosesy hoe nda niteneny reo hoe aza miteny tsony rarao reo kanefa inona no navalon'ny Mosesy anazy teo izao va ny alonanao engane ka ho mpaminany avokoa ny olon'i Jehovah rehetra ka alatsaka Jehovah aminy ny fanahiny. Ohatrany hoe somary hoainina kely zany Josoa teto hoe izy zany mba hoe rarao ireo maître mpampianatra fa reo tady teniteny eo amin'ny olona eo fa izy Mosesy hoe tsy aleonao ary ve mba maminany daholo ny olona rehetra. Dia tsy navelany ny teny dia zay zany hoe valiteny nataon'ny Mosesy anazy dia nampianatra ny Josoa le fanetretena sy le soumission. Tena tsy maintsy nanaiky izy zany hoe eny ary avelao izy roa lahy iteny rehefa zay no tiany Mosesy. Dia zay hoe nianatra zany Josoa hoe tsy Mosesy rery ihany no afaka miteny fa afaka miteny amin'ny alalan'ny olon-tsotra Andriamanitra ka mampiasa olon-tsotra zany hoe afaka mametraka fanahiny amin'ny olon-tsotra Andriamanitra. Dia io zany hoe tsy tokony atahotra concurrence ampitarika fa mamela hafa iteny. Zay zany tena nianaran'ny Josoa zany tamin'ny Mosesy hoe na dia hoe mpitarika ary Mosesy mpitarika ny zanak'Israely voafidin'Andriamanitra dia tsy hoe izy rery mahazo miteny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa afaka miteny koa ny olona hafa. Dia nianatra an'izay koa zany Josoa hoe rehefa rahatra izay izy ka ho mpitarika ny zanak'Israely koa dia tsy hoe izy rery ihany no tokony hiteny anazy rery ny fahefana fa Andriamanitra dia afaka miasa amin'ny olon-kafa ihany koa. Dia zay zany hoe tena nianatra fanetretena Josoa tao anatin'le valiteny nataon'ny Mosesy. Dia tia angambany ny fampianarana nataon'ny Mosesy farany tsy tena hoe nampianatra moa zany Mosesy fa ny zavatra niainan'ny Josoa nampianatra anazy dia ity tantara ity fantatritsika rehetrarehetra nianatra ny joro sy voninahim-katoan'Andriamanitra Josoa na dia izy rery ary manao an'izany. Dia io moa zany le tantaran'le fisafona ny tany Kanana fantatritsika rehetra. Tamin'iny fotoan'iny zany Josoa no nianatra hankatoan'Andriamanitra na dia izy rery ary satria fantatritsika rehetrarehetra ny tantara hoe izy Kaleba rery no nijory tamin'io fotoana io. Anisan'ireo voatendry safin'ny tany Kanana Josoa ny fidy olona 12 Mosesy tamin'ny foko 12 zany dia Josoa ao anatiny. Teto moa zany dia tsy Josoa no niantsonany Josoa fa Osea ny anarany eto raha ohatra zany tsika mamaky an'le numery toko 17 teo dia mety mitady sika hoe zary Josoa ao anatin'le 12 fa tsisy Josoa ao fa Osea ny teneniny. Dia zay ny tenenao amin'ny numery toko 17 hoe avy tamin'ny firenen'i Efraima dia Osea zanaky Nona. Fantatritsika rehetrarehetra Josoa zany zanaky Nona zany fa Osea zany mba tiany niantsona anazy teto. Dia tamin'iny fotoan'iny rehefa avy ny safy tany izy 12 dia ny anankifolo dia natahotra daholo rehefa nahita ny tany Kanana. Haintsika tsara io tantara io hoe natahotra le olona ngeza be tao izy hitany hoe tena tanàna tsara be feno zavatra maniry afaka hohanina be dia be fa le olona hiadivana tena ozy zareo hoe tena tsy lantsika ny olona fa ngeza be sy mampatahotra be daholo. Dia Josoa sy Kaleba ihany no vonina hankatoan'Andriamanitra satria efa zay ny tenenin'Andriamanitra hoe hiady amin'ireo nareo dia izy folo lahy zany natahotra sady tsy vonina fa Josoa sy Kaleba ihany ary tena niteny hoe na manahoana sy manahoana dia zay vonina fa Josoa zany ohatrany hoe nanaraka ny Kaleba.
dia ao amin'ny nomero toko 740 no ahitantsika an'izany a izy roa lahy tena hoe joro zany ary Josoa zanakinona efa Josoa indray ny anarany eto sy Kaleba zanaky Jefone izay isan'ny safitany dia nandritra ny fitafiny ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy roa lahy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafona dia tany tsara indrindra raha sitraky Jehova isika dia hitondra atsika ho any amin'izany tany izany izy ka omeny atsika dia tany tondra-dronono sy tantely fa aza mihodina amin'ny Jehova ianareo ary aza matahotra ny tompon-tany fa hanina ao atsika ireo ny fiarovany efa niala taminy ary Jehova momba atsika ko aza matahotra azy ianareo. Zany teo anatrehan'le folo laza tena natahotra an'le olona ngezabe dia ozy izy Josoa hoe Josoa sy Kaleba zany hanina ao atsika ireo zany hoe ohatrany hoe ataontsika indray mitelona ireo zany tsy mahalany atsika ireo ny fiarovany efa niala taminy ary Jehova momba atsika tsy manana fiarovany ireo olona ireo satria tsy manana ny Jehova noho izany hoe tsisy atahorana ny amin'ireo na dia hoe tena hoe mampatahotra sy ngezabe sy be da be zareo par rapport amin'ny zanak'Israely dia Josoa sy Kaleba zany anisan'ireo tena hoe nijoro na dia tsisy nanaraka ary zareo satria fantatritsika rehetrarehetra fa ny zanak'Israely rehetra dia nanaraka an'le folo lahy daholo nino an'le folo lahy daholo zareo dia zareo koa tena ozy zareo hoe zay tsy handeha any fa maty any zay dia inona nahazo an'zareo araky ny tantara. Tsy tafiditra ny tany Kanana izy fa maty tao amin'ny désert tao daholo nefa zavatra kely dia kely le distance entre ny fivoahana tao amin'ny tany Egypta sy ny tany Kanana fa vokatry ny tsy fankatoavany zareo vokatry ny tsy fanarahany zareo any Josoa sy Kaleba fa nanaraka an'le anakifolo zareo dia voasazy zareo ary io génération any Josoa sy Kaleba io dia tsisy tafiditra tany amin'ny tany Kanana fa maty tao amin'ny désert nandritry ny 70 taona daholo. Fa dia Josoa sy Kaleba moa zany na dia hoe mijoro ary zareo tao anatin'izany dia niaraka ny afiny sazy niaraka tamin'ny olona rehetrarehetra tao ihany izy roa lahy na dia izany ary. Zay zany ny fanomanana rehetrarehetra nataony Mosesy any Josoa zany hoe nianatra ny ady Josoa nianatra nanatrika ny fanatrehan'Andriamanitra nianatra inona koa izy teo nianatra ny faharatsian'ny ota nianatra ny joro nianatra fanetretena sy ny sisa zany tena hoe nianaran'ny Josoa niaraka tamin'ny Mosesy daholo indraindray Mosesy mety hoe miteny mivantana indraindray Mosesy tena asainy manao zavatra mihitsy Josoa indraindray hitan'ny Josoa eny amin'ny lalam-piainan'ny Mosesy eny le izy dia nianatra an'izany rehetrarehetra zany izy. Zao tsika dia hijery ny fanendrena any Josoa ho mpandimby any Mosesy. Fanendrena any Josoa ho mpandimby ambony Mosesy rehefa avy nampianatra nandritra ny taona maromaro zany Mosesy dia tonga amin'izay ny fotoana zay tena hoe hanendrena any Josoa ho mpandimby rehefa tsy hoe le izy zany tsy hoe alohany anomanana le relève no tendrena fa efa homanina foana zany le relève dia rehefa avy eo amin'izay misy ny fanendrena tamin'izany moa zany tena no tendrena mihitsy ny Josoa dia nanomana foana zany Mosesy hatramin'izay fa nefa rehefa tonga ny fotoana efa tsapatsapany hoe tena efa hiditra ny tany Kanana zany isan'le olona tsy hiditra ao dia niteny tamin'Andriamanitra Mosesy hoe aoka Jehova Andriamanitra ny fanahy nofy rehetra anendry lehilahy izay hitandrina ny fiangonana ka hivoaka sy hiditra mba tsy ho tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fiangonan'i Jehova.
Zay zany le izy hoe efa nanomana foana zany Josoa i Mosesy azafady hatramin'izay fa tamin'ity fotoana ity dia Andriamanitra nasainy nifidy an'le olona tokony handimby anazy. Tena izy zany tena hoe ozy izy allo Andriamanitra ozy izy no anendry lehilahy izay hitandrina ny fiangonana. Ao amin'ny Nomery 7:20 no ahitantsika an'izay hoe Mosesy niteny tamin'Andriamanitra izay hoe manendre olona anankiray ianao. Dia namaly mazava mihitsy Andriamanitra. Ozy izy Andriamanitra hoe alao anao Josoa zanakon'olona, lehilahy izay manam-panahy ka ametrao ny tananao izy. Ohatrany hoe raha fomba firesaky Andriamanitra sy Mosesy zany dia ohatrany hoe mbola tsy nanomana izany Mosesy kanefa tena efa nanoma Mosesy ary teto zany tena hoe confirmen'Andriamanitra hoe Josoa le ho relèvenao. Mosesy zany nanomana fa Andriamanitra no nasainy tena hoe nifidy any Josoa. Dia na dia efa fantany ary zany hoe Josoa satria iny efa nomana teo tsy tena nisy olon-kafa hoe nomany loatra teo dia nanontany an'Andriamanitra Mosesy. Voninanaiky ny fandaharan'Andriamanitra foana zany izy isika zany mifidy relève satria efa hatramin'le Josoa le niady tamin'ny many Amalekita nefa nifidy anazy Mosesy fa tsy misy relève latsaka avy any an-danitra zany. Tsisy hoe aleo aloha rangaha fa tsy hanomana izany efa rehefa maty ve tsy hisy olona ho tonga foana eo, tsy misy an'izany io fa tsy maintsy manomana foana isika izay olona io tsy misy hoe izay ohatr'izao ihany izay mpitondra fivavahana na ohatran'izany ihany tsy maintsy manomana relève fa ny olona rehetrarehetra dia mila manomana relève daholo. Dia zay hoe tsy maintsy manomantsika fa araka ny fantatritsika rehetrarehetra dia Andriamanitra foana ny tompon'ny teny farany. Na manomana ary tsika dia mety possible hoe tsy io ihany le izy finalement kanefa moa zany en général zany dia Andriamanitra rehefa tena hoe efa napetraka ao tamin'Andriamanitra hatramin'izay le izy dia confirmen'Andriamanitra eny foana hoe tena relève mety tsara io olo io. Dia zay hoe rehefa miala ianao tamin'ile Mosesy efa nieritreritra zany izy hoe efa ho faty efa hiditra amin'ny tankanany reto olo reto za tsy hoany dia efa vonona le relèveny. Fa tsy hoe tamin'iny fotoana efa ho faty iny izy hoe izy amin'reto olo reto na dia ho tedaviko ataoko relève fa rehefa vonona hiala izy eny tsy tena vona moa zany izy Andriamanitra tsy maintsy nampiala anazy satria tsy maintsy tsy afaka niditra tany amin'ny tankarany izy dia tamin'izay fotoan'izay dia efa vonona tsara Josoa, efa le hitantsika rehetrarehetra teo efa nianatra fanetreteny izy, efa nianatra fahotana efa fantatry Josoa daholo ny zavatra rehetrarehetra rehefa hiala amin'izay i Mosesy. Dia zay hoe mila fanamafisana ofisialy amin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany moa zany tena nila anazy satria tena hoe ny vahoaka koa tsy moramora zany hoe tonga dia hoe miteny fotsiny hoe ty re olona no mpitarika anareo fa tsy maintsy nasehon'Andriamanitra naseho Mosesy hoe tena avy amin'Andriamanitra ty olona novidiko ho mpitarika anareo ty. Dia noho izany zany dia natao daholo fombafomba rehetrarehetra ametrahana ny Josoa amin'ny toeran'i Mosesy dia teo alohan'ny vahoaka rehetra no nanaovana an'izany rehetra izany. Dia io moa hoe nasain'Andriamanitra nanomezana ohatrany hoe Andriamanitra zany teny hoe ozy izy Andriamanitra hoe omeo kely amin'ny voninahitra ao i Josoa dia amin'izay ny vahoaka mihaino any Josoa ihany koa. Dia io zany le izy hoe ary natao Mosesy arak'izay efa nandidiny Jehovah azy dia nakany Josoa izy ka nampijoro azy teo anatrehany Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra ka nametraka ny tanany taminy ary nandidy azy araka ny teny Jehovah izay nampitondrainy any Mosesy. Tena hoe officiel be mihitsy zany ty fanendrenany Josoa ho mpandimby amin'ny Mosesy zay. Dia tsy nanendry any Josoa sy nanomana any Josoa fotsiny izy fa fantatritsika rehetrarehetra hoe tena nampahery any Josoa ihany koa Mosesy alohany
andraisan'ny Josoa ny andraikitra izay iantsoroany, zany hoe ny fandimbiasana ny Mosesy dia nampahery azy Mosesy. Dia nandidy an'i Josoa tamin'izany andro izany ka nanao hoe ny masonao efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah-Andriamanitra ireo tamin'ireo mpanjaka roalahy ireo, dia toy izany no ataon'i Jehovah amin'ny fanjakana rehetra izay eo alohanao. Aza matahotra azy ianareo fa Jehovah-Andriamanitra ireo no hiato anareo. Nahita zany Josoa hoe efa nisy olona efa maty zany, efa nisy olona efa resy ny zanak'Israely zany, dia nandray exemple Mosesy hoe ho ataon'Andriamanitra ohatran'ireo nataon'ireo mpanjaka ireo ny ataon'Andriamanitra ho anao, dia aza matahotra ianareo fa Jehovah hiato anareo. Ao amin'ny Deutéronomia 7:1-2 sy 2 izay fampaherezana natao Mosesy zay, dia mbola mampahery koa izy ao amin'ny 2:3-7 hoe ary Mosesy niatsaon'i Josoa ka niteny taminy teo imason'ny Israely rehetra hoe mahereza sy mahatanjah fa ianao sy ity fireneny ity dia hiara-miditra ao amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razana omena azy, ary ianao no hampandova azy zany, ary Jehovah no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao, tsy andao na hafoy ianao izy, koa aza matahotra na mivadim-po ianao. Tena hoe nampahereza Mosesy zany Josoa hoe ianao le izy andana tena mafy ny zavatra miandry ianao fa aza matahotra fa Andriamanitra hiaraka aminao foana. Dia hitantsika zany rehetrarehetra zany mandritra rehefa mamaky ny bokin'ny Josoa zany tsika, dia hitantsika hoe tena nankatoy Josoa ary naomby izy tamin'izay nataony rehetra. Dia namafisin'Andriamanitra tamin'ny Josoa ny fampaherezana natao Mosesy, efa nampahery zany Mosesy fa rehefa avy eo koa Andriamanitra mbola nampahery an'i Josoa, dia nanome torin'lalana mazava izy. Ohatry hoe misy terme miverina mihitsy izy hoe mahereza sy mahatanjah fa ianao no hampandova ity fireneny ity ny tany izay nianianako tamin'ny razana omena azy, koa mahereza sy mahatanjah tsara ianao, hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandidy Mosesy mpanompoka anao, aza miala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba ambinina ianao amin'izay rehetra aleanao. Verset ty hoe Josoa 1:7 ty fa ohatra to dia mipetaka be teo ao amin'ny Josoa 1:7 zany no ahitantsika an'izay hoe Andriamanitra mampahery namerina ny mohan'i Moïse vitsivitsy mihitsy izy zany tamin'io fotoana io. Dia hita moa zany fa tena hoe tsy niala tamin'i Josoa amin'ny bokin'ny lalàna, namaky an'izany foana Josoa ary tena nankatoa, nanaraka izany atsakany sy andavany, naomby izy tamin'izay nataony rehetra. Dia Andriamanitra koa moa tsy hoe navelany Josoa fa manome torin'lalana mazava foana izy nandritra ny fotoana rehetra niarahany tamin'ny Josoa. Fantatritsika rehetra zany ohatra hoe tamin'le tonga tao a Jeriko zao dia nazava mihitsy ny toromarik'Andriamanitra hoe miodina impito eo sy ohatra zany, dia tena hoe niresaka mivatana tamin'ny Josoa foana Andriamanitra. Dia Josoa tena hoe nankatoa ary tena hitantsika mihitsy io amin'ny tantara rehetrarehetra amin'ny Baiboly hoe tamin'ny fotoanan'i Josoa io angambany no nankatoa indrindra ny zanak'Israely. Tena hoe tamin'ny andron'i Josoa zany tena izay tenen'i Josoa dia presque misy foana nanondrana sy tsy nanaraka ohatran'ilay tantarany Akana teo, misy foana fa azo lazaina hoe tamin'ny andron'i Josoa no tena nankatoa sy endrindrindra ny zanak'Israely par rapport amin'izay nataony rehetrarehetra teo aloha sy taorianan'ny Josoa. Dia zany hoe tena hoe zany tena ahitana ny importance an'le fanomanan'ny Mosesy an'le relève, satria tena nanomany Mosesy nahita ny zavatra nataon'Andriamanitra rehetrarehetra koa Josoa, dia vokatr'izay dia tena hoe naomby Josoa tamin'izay nataony rehetra, tena nitarika tsara izy nankatoa ny zanak'Israely endry tamin'izy nitarika ny zanak'Israely. Dia izay zany ny tantaran'ny Josoa sy Mosesy.